Ampivalina mandrakariva to klasy topoko avy no iarahana aminao eto anivon'ny ainao manjery vivady amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo viva zany amin'izao talata fa 5 volana martsa taona 2024 izao. Tonga tamin'ny fandarana ny zoko ianao, ny zoko izay toy ny fanaraka ao isaky ny talata sy ny alakamisy moa dia amelabelarana ny tontolony zany hoe lalàna manodidina ny rara eny anivon'ny fiarahamonina eny. Tahaka ny mahazatra rehefa talata dia mifototra amin'ny tontolon'ny fananantany ny resaka sy ny adihevitra ifampizarana. Misy ireo vahiny izay asainy mitondra ny traikefany sy izay zava-misy eny anivon'ny fiainan'ny fiarahamonina eny. Ny amin'ity anio ity dia ny tany teo ampelantanan'ny voanjo na ny antsoina hoe terrain colonial, io no ifotoran'ny ady hevitrintsika ary dia izay no anasananao manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Ny namako Rina Rakotomanga no ampafantatra amintsika ireo vahiny izay andray anjara ao anatin'izao fandarana izao. Miarabantsika rehetra any atokantrano manaraka izao fandarana ny zoko izao. Reto avy ny vahintsika tao anatin'ny fandarana ny zoko izao takariva izao. Ramatoa Rakotomanga Nouranta Emilda, chef circonscription domaniale et foncière Antananarivo Avaradrano. Sotra tompoko. Razafy Mahatratra Vony Arlanto, mpanao fikarohana momba fananantany ao amin'ny faritry Tasy, Tsangana kely fotsiny. Sotra tompoko. Raparson Eric, coordonnateur national NSIF, sotra tompoko. Rabearchou Alfred, Tantsa avy any Ker Maria Faharoa. Ramiadasson Jean-Claude, Tantsa avy any Ker Maria Faharoa. Ramil John Pierre Marcel, Tantsa avy any Ampala. Randriana Soul Robert, Tantsa avy any Ampala. Ary Kotonina Arso Parfait, Tantsa avy any Ampala. Ary eto ihany koa ny professeur Agout Mahevitra Andrianelisson, directeur de l'Institut d'enseignement supérieur de Soavinandrina Itas. Sotra tompoko faly mandray anareo mizahay ato amin'ny fandarana ny zoko eto amin'ny Viva Télévision sy radio. Soarandriamanitra. Araka ny efa nampahafantaranantsika moa zany dia ifototra amin'ny tany teo anivon'ny teo ampelantanan'ny voanjo tamin'ireny fisian'ny fananiam-bohatra nataon'ny mpanjana tany teto reny. Betsaka ireo toerana izay lasan'ny voanjo, indrindra ireo toerana izay nahavokatra ka ifototra be dia be amin'izay ny resaka satria ny zava-nisy dia tateoriana rehefa niverina ny fahaleovan-tena-pirenena dia tsy maintsy nisy ireo endri-javatra izay niseho tena anivon'ny fiarahamonina teny ka dia izay no isian'ny adihevitra sy ny fanazavazavana ny zava-misy. Ny antony moa dia ifandroritana sy iadiana ary ifanololanana ny tany teo ampelantanan'ny voanjo tateoriana. Alohan'izany rehetrarehetra zany dia andelo arahantsika atao anatin'ity fandarana ity ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazety manodidina izany hoe inona moa no antsoina hoe tany teo ampelantanan'ny voanjo. Zany hoe manam-panamariana kely fotsiny amin'izao fotoana izao dia mbola marobe ireo tany eto Madagasikara misoratra amin'ny anaran'ireo vahiny mpanjanantany teto Madagasikara. Misy ny taranak'izy ireny ankehitriny mbola milaza fa azo ny tany nefa dia tsy nanajary ny tany izy nandritra ny taona maro. Misy kosa nefa dia tsy niraharaha mihitsy amin'ireny tany ireny ka lasa miteraka fifaninanana ireviny fiarahamonina. Misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanontaniana mipetraka ny amin'ny hoe ahoana ny atao raha fantatra fa tany ny mpanjanaka tany aloha izy ireny nefa dia tsy misy mikarakara ka azo ny fanjakana ve sa ny teratany malagasy ampiasaina sy angatahana ara-dalàna. Andeha rahantsika metrany ary ny fanadihadiana ataon'ny mpanao-gazety. Fito kilometatra miala an-tanàna ny Soavinandrina no misy an'i Ker Maria ao anatin'ny fokontany be faritra, tany isan'ireo misoratra amin'ny mpanjanantany. Fianakaviana maro no efa nanajary ny tany teto taorian'ny fiverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara. Nisy ny fangatahana taratasy fahazoana ny tany nataon'ireo mponina tany amin'ny listam-pandraharaha misahana ny fananantany saingy tsy mbola nahazoana valiny mahafa-po. Ny olana aty aminay zany dia nisy baolina amin'ny Ker Maria izy dia rehefa nisy an'ireto université reto zany dia nangatahandreo le tany. Rehefa avy eo izy dia tonga dia fanalaindry zareo saritany zany le toerana dia hoe lasa ny université daholy ny tany
ao amin'ny Kera Maria dia samy nanao fangatahana daholo le mponina nanohana an'le taniny zany. Dia mponina mipetraka eto zany olona fa mataonataona maro daholy. Fa ny aloha dia fa nangatahako mihitsy le tany satria fa 70 taona maherina ambileko an'ity ity. Université voainga kely mihitsy. Eto amin'ny olana zany tompo dia eto amin'le tany mba ambolena hivotana amin'ny ankizy zany dia lasa nanaovana baolina ny université le izy dia tototrao daholo zany tompoko le zavatra kely mba fambolena mba nataoko. Mba nanao tatitra ihany zay zany nanao taratasy zay nanao fanohanana an'le izy nefa tsy voatoana le izy fa nataony ihany. Dia aveo moa nanao fangatahana indray zay nakamin'ny Arinarivo teto Soavinandriana zany dia niakatra nakamin'ny Arinarivo. Dia nitely le olona satria za tsy tany fa le reo namako reo zany nalefa nakany mitondra ny taratasy dia efa lasa tany Anosy nefa hatramin'izao tompoko mbola tsy hita hatramin'izao. Nahoana mipetrany nahoana to. Dia tany mbola vao tsy niteraka mihitsy nefa niasa ny tany zay to. Za zao 80 taona tompoko. Efa zay mibarazy an'le tany zany dia tonga izy hoe tsy mety hanaovana itere fa dia milaza aminareo zay fa mahavita ianareo manao sininy taratasy fa raha ohatra ozy izy ataonay bibileta ozy izy dia tsy tonga ny avy amin'ny Tananarivo ozy dia tsy mandray nininareo fa raisiny fotsiny tany. Dia natsonona kao université zahay dia 5,000 alina tompoko nomeny amin'le tany. 5 hektara nangatahany nefa lasa hoe 50 hektara. Taty aoriana nefa nisy ny fananganana toeram-pampianarana ambony teo amin'ny toeran'io ihany. Araka ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny sekoly misoratra ara-dalàna amin'ny université ny tany. Talehanay zany avy ety dia izy naneritreritra hanao université dia nanao fangatahana tany amin'ny commune izy hoe mangataka tany dia nanome tany ny commune dia le tany zany mbola tany colon dia nikarakara ny taratasy rehetra zany université dia nahazo efa ara-dalàna zany ny taratasynyty université ty amin'izao efa misoratra tanteraka amin'ny université Amantananarivo. Nanomboka tamin'ny taona 2014 zany zay manangana teto. Ny olana zany nisy talohany nangarana ny université nisy olona namboly tety. Nisy olona namboly zany dia rehefa tonga ny université hoe tsy afaka nanao an'izy tsony satria nanana taratasy ara-dalàna zahay. Isan'ny tany misoratra amin'ny mpanjanantany aty amin'ny faritra Itasy ihany koa Ampala, toerana 3 kilometatra miala ny tanàna Soavinandriana. Sedra olana ihany koa ireo mpanajary eo aminy. Zava-misy zany eto amin'ity faritra Soavinandriana ity dia betsaka ny tanina kôlô ary misy faritra anankiray atao hoe Ampala dia vahoaka zany no namboly taloha teo nandritry ny 40 taona maro nanajary an'io tany io. Taty aoriana nefa misy olona tokana zay manao borina an'io tany io dia tsy eken'ny vahoaka satria efa ela dia ela zany no nikarakarany vahoaka tamin'io tany io. Dia ediny io tany io hatramin'izao milaza ho tompony le olona ray. Hoe io olona tokana io zany no manjary ho tompon'izao tany 100 hektara zay taga-mafitra izao. Mafy tokoa no mahazo anay ato satria henjika tsy henjika roa, toriana tsy toriana roa ary hatramin'ny andro miteny izao moa dia mbola any amin'ny akety amin'ny Arinarivo any ireo vahoaka maro amin'izao fotoana izao. Efa voavidiny io zany le tany tamina dia tsy fantatra mihitsy zany hoe le kôlô ve nividiany amin'ny azy sa na le acte de vente ary tsy fantatray fa dia misy tokoa ny papier mahakasika an'izany any amin'ny any fa ny Andohany moa dia tsisy fantatray ary anisany mampiorooro anay ary mampatahotra anay mafy mihitsy ny fisian'izay zavatra zany ary dia anisany mahazo rariny mihitsy isaky ny mandeha ny amin'ny ambaratonga-pitsarana rehetrarehetra any. Fa nisy ihany ny dingana ara-panjakana zay natao satria nisy commission farany zay tena enjana teto amin'izao toeran'izao zay natrehany industrie
ny commune, ny fokotany rehetra, ny Ransoniala, ny domaine, ny topo miaraka taminay vahoaka sy ireo olona zay hoe milaza azy ho tompon'ireo. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nisy fifanaovan-tsinita ao. Zay zavatra zay moa zany le tenenina amin'ny teny hoe constatation de mise en valeur. Dia ny 4 hectares zany no tokony ho an'ny olona zay mividy zay hoe zay lazaina fa hoe nividy an'ilay tany io. Fa ny 900 hectares mahery kosa dia mipetraka ho an'ny mpanajary. Ara-panjakana mihitsy zay toko. Amin'ny avaratra andrefana zany zao dia zary vato tazamahotsika zary ny farany ino no farany andrefa. Dia ny menatsimo zary misy loambongo zary ry io ohatra misy io amin'ny ohatra misy kesikingana io misy sapin io. Dia ny ato atsimo zao zato bonga ato zato. Be velarana ary saika tany tena mamokatra avokoa no misoratra amin'ny voanjo ato amin'ny faritra Itasy. Araka ny tokony ho izy, miverina ho amin'ny fanjakana ny tany rehefa miala ireo vahiny, ary ny fanjakana indray no manome azy an'ireo malagasy efa nananjara ny tany am-polon-taonany maro. Raha ho an'ny faritra Itasy manokana zany no resahantsika dia ny antsoina hoe concession coloniale na ireo tanim-bazaha aty amin'ny faritra Itasy dia mazava ho azy moa zany fa raha ny daty ny jerena dia ireo titre nivoaka talohan'ny 1960. Zany hoe titre nivoaka tao anatin'ny fotoana fanjanahantany. Misy kely sasatsasany ihany amin'izy ireo nivoaka teo anelanelan'ny 1960 hatramin'ny 1972. Dia zay zany ny ahafantarana azy ny azahoana ny renseignement tena sûr dia ny mijery saritany ao anivon'ny service topographique. Dia rehefa hita ao anaty saritany zany izy matetika izy ireny tany be velarana be. Vao hita ao anaty saritany zany dia hita be velarana be dia alaina ny numéroany akana certificat de situation juridique dia ny olona misoratra amin'izy ireny dia tsy nationalité malagasy fa vahiny. Fa izy zany tsy titre nivoaka tao anatin'ny fahaleovantenam-pirenena fa tao anatin'ny fetim-potoana ny fanjanahantany ny daty ny voahan'ny titre. Na izy ireny zany misoratra amina olona teratany vahiny, na izy ireny misoratra amina mpividy vaovao indray aty aoriana fa tsy miova ny habean'ny tany fa mijanona be velarana mandeha manjato na manarivo ny hectare mahery foana. Na izy ireny misy efa nafindra amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy. Dia ho raisintsika voalohany ary zao ireo zay mbola misoratra amin'ny vahiny. Raha ny fikarohana manokana ataonay taty dia mbola misy tany eo amin'ny 20 isa eo. Zay aloha ny hitanay zany tamin'ny fikarohana vitanay 20 isa eo zany ny tany mbola misoratra amin'ny anaran'ny vahiny amin'ny faritra volkanika mamokatra be ato anatin'ny faritra Itasy. Ireo 20 eo zany dia manome anoany amin'ny 7,795 hectare na 5247 hectare zany ny tany mbola misoratra amin'ny anaran'ny vahiny. Teratany frantsay na teratany réunionnais, misy teratany grika créole moa zany fa ankavitsiana. Dia ny ampahany izay nanaovan'ireo teratany vahiny sasatsasany fifampivarotana na famindrana anarana amina teratany malagasy. Mijanona ihany ny habe velaran'ilay tany dia eo amin'ny tany 9 eo zany raha ny fikarohana nataonay. Tany be velarana 9 izay mirefy any amin'ny 3933 hectare any ho any, 3,703 hectare efa lasana teratany malagasy izay misy eo amin'ny 9 eo zany ny teratany gasy tompon'ireo 703 hectare ireo. Dia nefa kosa efa nisy ezaka lehibe nataon'ny fitondram-panjakana malagasy rehetra ny fandimby teo tamin'ny resaka transfert à l'État na famindrana n'ireny tany misoratra amin'ny voanjo ireny ho lasa tany misoratra amin'ny fanjakana malagasy. Dia io zany efa azo lazaina efa maro dia maro any ho any amin'ny tany 930 isa any ho any 930 isa
mirefy 8 sy 300 sy 7 sy ray alina hectare na 19 369 hectare efa tafafindra amin'ny eta malagasy. Marihana fa ny akabetsahan'izy ireo zany hoe teteny mihitsy zany zay hoe 570 isanjaton'ireo tany lazaiko tereo dia teratany gasy tsotra zany hoe le vahoaka madinika ireny no mipetraka eo aminy amin'izao fotoana izao. 70 isanjato ataoko hoe 10 isanjato any ho any zany amin'ilay misoratra amin'ny olon-tsotra no tena le olon-tsotra tompona anarana no mioccupé an'ilay tany. 10 isanjato amin'izay rehetra nazaiko teo zay. Fa ny 70 isanjaton'ireo dia tsy le tompona anarana ao anaty taratasy tany no mipetraka eny amin'ilay tany fa olon-kafa. Mampametra-panontaniana ny tranga toy izao. Inona ny fipetra-takiana ahafahana mahazo ny tany misoratra amin'ny mpanjanantany? Tantsa ary andriamatoa Ramiadason Jean-Claude Tantsa mba hiakatra eto tompoko. Avy ato amin'ny ankilany kosa dia antsoina andriamatoa professeur Rakotomahevitra André Nelson sy ramatoa Rakotondrazana Noranta Emilda, professeur moa dia directeur ny Institut d'enseignement supérieur de Soavinandriana na ilay hoe université nyresahanjareo teo ary ramatoa Rakotondrazana Noranta Emilda kosa dia chef circonscription domaniale et foncière Antananarivo Avaradrano. Fantaniana voalohany tompoko efa eny teo la izy mbola afaka mafisinareo ve ny tena olanareo Tantsa avy ao amin'ny Ker Maria. Solon'Andriamanitra lehibe isika satria no tahiny avy ary mety fahasalamana fa azika menaka fanary etako etriny. Nateo zany fandrinay ho tonga amin'izao plateau zao nefa tsy men'Andriamanitra fahasalamana dia tsy tonga eto no zany dia mety ikazy niterasilaza voninahitra mandrakizay. Amen. Ny faharoa karak zany dia miala tsiny miala fondro ny tenako raha tokana fitenena satria namananitra ny fianona tsy tsakaloha mivazana. Teno menaka mahasolanga raha tsy mena dia mahajoka dia miala tsiny miala fondro no atrehinareo ray aman-dreny ny tenako fa hijora ny fitenena eto. Ny manaraka zany dia ny tenako raha Beaso Alfred 70 taona ny taonako amin'izao za miteny zao. Ary monina eto André Biby Miantsorivo afaka tany Natandroa commune Soavinandriana urbaine district Soavinandriana. Momba ny Ker Maria dia moa ny resaka eto ary efa eno tamin'ny sary teo moa zany ny ataondreo olona ponina zay nalaina feo teny atorana. Ny tiako atoavana eto zany dia marina ny tenako zany tompo tandrazana eo amin'io toeran'io ary reo razambe moa zany tamin'ny andro fanjanahantany reo ray aman-drenay no mipetraka tamin'io torana fatra Ker Maria de io. Tonga ny vazaha tamin'ny taona 1970 dia vita ny taratasiny tamin'ny telo amin'ny 1970 zany ny fankatahana ny vazaha tamin'ny toran'io. Izy vita ny taratasy zany tamin'ny telo amin'ny 1970 zany vita ara-dalàna zany ny taratasiny vazaha tamin'izany fotoana zany. Efa lehibe tamin'izay fotoana zay. Dia tsy nisy fototrasa vita zany tao fa trano no hitanay teo satria efa niandro hoe tamin'izany fotoana zany. Dia lasa ny vazaha folo taona izy mipetraka tao dia lasa ny vazaha dia miverina moramora tota ray aman-dreny tompo tandrazana zany ny ray aman-dreny zay moa ty efa lehibe tamin'izany fotoana zany dia nitony aza zanaka efa lehibe. Dia eo anatrehan'izay moa zany ny fandrosoana ilaina. Rehefa ilaina ny fandrosoana dia tonga andriamatoa professeur Génératy Faizina tany ivelany. Faly tokoa ny tenanay satria za raiky amin'ny 20 taona nisy tao amin'ny commune nitra ndraiky amin'ny 20 taona ampiasan'ny commune tao amin'ny district Soavinandriana. Faly ihany ny tenanay satria ahavana samy tompo tandrazana ampandroso an'ilay faritra. Fa ny zavatra anankiray nampalahelo fotsiny dia toy izao. Tokony ihany zany satria 5 hectare no natolotry commune nanovana l'université teo amin'io faly rivo. Dia tsy mba nisy fampiresahana tsara hoe zay eny raha manao ty fampanotroteny hoe hatreto ry vahoaka e. Mety tena zay ny professeur mety teny hoe mba hatreto ampabe mason'le vahoaka satria samy mipetraka tany dia samy mandeha izy moa mandeha miakatra dia midina dia miakatra dia midina vahoaka mitainitaina takasobakaka mody reny. Keo natrehan zany fararitavy eto ankehitriny ary efa nanasa azy tamin'ny alarobia io tsy tia eto. Fa nisy vahoaka eo amin'ny 90 zay zany no vahiny teo zany nalazaiko ary izy efa tonga nanatrika an'io fivirina io. Dia niteny moa izy hoe za professeur tsy akany taninareo fa ny voatolotra ho anay no anahy. Zay io fasifasy eto. Fa
verbal moa isany tsisy atsohatra fa dia nanotry izy zany hoe enfin mbola omentsika fitaniana izy rehefa avy eo ka zay ampahave maso mba tsisy resaka hoe marina sady tsy marina dia faratro maso mety satria tsisy fiatrabelatsia tonga dia mahitsy zao ka ianao tren'izay zany dia nyteny atongavana zany dia ny hoe izy izay vahoaka reo efa nanao taratasy tany amin'ny topo ary efa vita sarytany efa nakao amin'ny receveur domaine na miarina arivo misy eo enina amby folo zay ary ny enina na vita na folo na vita fa ny enina tsy navita inona le antony rehefa tonga tao miarina arivo zay dia hoe fanindry amin'ny taratasy université ny dossier-nareo ka tsy misy hevitra dia ozy hoe za mihitsy nanontany satria za be ny tanàna ny chef-boko tany to miarina arivo to amin'ny receveur domaine dia nyteny aminy tena tamin'ny receveur domaine ary mato receveur ina no olana zay aneny no agnatany fa tsy ny université tamin'ny 2014 nangataka ary zay fa teo nandritry ny taona maro ny ray be anay ny razabe anay fa teo dia ahoana ny fani tokony ny izy no manindry anay fa tsy ny nazy no nitsindrinay samy manany azy zay ka tokony avoaka ny dossier satria eo amin'ny receveur domaine za dia eo dia mikatso avy eo ndray ny kareta ary amin'ny DG Tatanosy mera tsy ahavelona sy ny président boko tany tsy navelona hiala fa dia atanana atao amin'ny DG Tatanosy zany ka malona zany tompo dia zao tsotra kely ny ala tondrako azy sanatry mivava tsy tia fampandrosoana fa tia fampandrosoana tokoa fa ny tia tongavana dia ny hoe mba hampazava izy mba satria mba tsisy any le resaka onolo satria ny tena samy olona tompo tandrazany dia mba faritina hoe ty ny anay université ty anareo vahoaka amin'izay vahoaka zany mba mary misotranao Andriamatoa Ramia Dasson Jean-Claude ianao ihany koa dia isan'ny tantsaha manana tany eo ahoana ny hevitrao kely tompoko tsara tompoko manana tany amin'ny tavaka akaiky micro manana tany amin'ny anila université eo mihitsy ny za tany eo 10 hectare ngamba ny tany teo dia nilany avaritry nasiny université nefa zay nanajary le tany dia nasiny université moa dia tsy nasiny resaka le zavatra hoe fantarina fampandrosoana le izy nefa ankehitriny dia ho raisiny université le tany dia nandeha ny ady hevitra dia nanao fagnanoanana izany dia tsy nandeha tsy mandeha le fanoananay dia very ny hevitra satria raha miala amin'ny tany tokoa moa ny tatsady izy ny tany iainany very ny kapokany very fambolena rehetra satria tany io tsy manana tany hafa zahay fa io tany io zany mahatany olona manodidina fokotany be faritra ao ka zay mba hitonany tena ty aminareo dia misaotra tompoko Andriamatoa professeur André Nelson afaka manazava ve ianao satria araka ny voalaza n'Andriamatoa Raberso Alfred teo dia tsy manda fampandrosoana izy ireo fa mangataka fifampiresahana ihany koa ary mangataka ihany koa ny fanomezana ny tany ampahany tany ary ihany koa raha nijerevantsika ilay fanadadiana teo dia misy ny mitaraina fa dia 500,000 fotsiny ny ataontsika hoe onitra nomena azy ireo afaka manazava vainao tompoko tompoko voalohany teny dia miraba anareo eto amin'ny fandarana viva ary miraba ny retim-pandray anjara ihany koa ary sorana be dia be nareo nasantenanay mba hampazava tsara ny toetra raha eo amin'ny faly arivo eo amin'ny SSI zany Institut d'enseignement supérieur de Soavinahitazy satria resaka fampandrosoana tokoa no resantsika eto kanefa izany fampandrosoana zany dia miankina mazava ho azy eo amin'ny fananantany marina tokoa voalaza teo fa tamin'ny taona 2014 no nijory teny zany ny université satria tsapa fa manerana amin'ny Madagasikara dia eo amin'ny 3% telo isan-jato fotsiny zany azo lazaina hoe malagasy mba nahita zany hoe nandalo teny amin'ny fampianarana ambony zany ary raha tamin'ny faharitasiny manokana nijerena dia maro ireo zaza malagasy izay afaka baka nefa tsy afaka nakaty Antananarivo no mazava ho azy hoe misy an'ireo mpianatra afaka baka reo nge mbola tsy nandeha taty Antananarivo mihitsy raha teny hoe ny any an'izany hoe lycée Mahavelona zany ny any an'izany hoe lycée Ambatosana zany mbola tsy taty Antananarivo mihitsy fa dia teo Soavinandriana nalabaka dia zay ka hoy iaho hoe nisafidiana zany tamin'izany fotoana zany hoe atsangana ny université eo Soavinandriana satria nanao fangatahana tany amin'ny commune aloha dia vao tany amin'ny région dia tany amin'ny commune nanome toerana hoe alao ery amin'ny toerana ery satria eny no heverina hoe
mety raha sitrakareo. Nisy toerana anankiray izay ihany tao atsimotsimo soavana natao ka tamin'izany fotoana zany dia marina tokoa nyvoalaza teo fa tena ny ben'ny tanàna no nyteny tamin'izany fotoana io tany io izy dia efa mifanarahana tamin'ireo mponin'ireo fa io tany io dia tany kolonial. Marina fifananajary an'io tany io ireo olon'ireo hatramin'izay nefa hatramin'ny nahatongavanay teto dia afa niteny tamin'ndrareo zay hoe rehefa tonga amin'ny fotoana izay ilay mifanjakana azy dia raisina ny tany. Zay zany no tenin'ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana zany ary zay teny ny ben'ny tanàna zay nentina taty amin'ny région ary tamin'izao fotoana zany no nahafahan'ny université nanangana ny tany io satria ny région tamin'izany fotoana zany moa no tonga teo. Ny université zany araka nyvoalaza teo hoe tsy nanao amboletra ary io ngamba rafrety eo ataoko hoe rafrety izy satria mpiray-tany razana zay izy no voalohany indrindra mifampirarahana satria teo amin'ny université dia izy nefa nanajary teo ary dia io ianao rafrety ary isorako be deaibe azy fa izy tamin'izany fotoana zay tena izy tsy manina professeur ozy izy fa fanarakintsika dia io tany manoloana ny ngamba hitanareo teo ny sary ny sarin'ny université dia le tany manoloana io izy mihitsy nefa namboly katsaka teo dia namboly mangazo io izy eo dia foy ny atsaka ny sy-andavana le tany dia izy hoe tio izy fampantrona taranakitsika ka dia za mihitsy no vonona ifampiraraha ary dia zany ifampirarana io dia tanteraka somantsara izy ary dia sorako be deaibe azy tamin'izany fotoana zany ka ny université tamin'izay fotoana zay ary hitantsika fa raha zany hoe cure zany ary mivelatra ny université nisy fotoana ohatra zao tsy teny hoe tamin'ny heritaona ohatran'izao nisy olana teo soavinandrina miresaka terrain zany terrain dia hoty zany ngamba misy izy ko ray aman-dreny be fa eo soavinandrina tsy misy afa-tsy kianja anankiray ihany kianja ray ihany no kianja azo lazaina hoe mba ahafahan'ny mpanao fanatanjahantena baolina kitra ahafahan'ny mpanala fanadinana BBC sy mpanala fanadinana baka mba hanaovana kanefa zany mbola olana anankiray zany ary anisan'ny tsy voalaza teto nefa ny zava-dehibe ihany koa zany ary olona goavana dia goavana ny sedraina tamin'izany fotoana zany etreto hoe ngamba izy mbola afaka mijoro vavolombelona fa mbola tsy teraka ngamba izy dia fa terrain zany terrain fanaovam-bolona zany tamin'ny heritaona nefa dia nisy nijoro hoe tia ny taratasy ara-panjakana dia tonga le olona dia tonga dia nentina tany amin'ny maire nentina tany amparatonga mpampiana rehetra dia mifefena le terrain nefa terrain fanaovana fanadinana BBC fanaovana fanadinana baka dia tsisy afaka nanao ny alalenina daholo ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra tany amin'ny maire tompona ndraiky mpanjakana rehetra tsy afaka. Dia teny amin'ny université misy toerana malalaka. Misy ifandraisany aminareo hoe le tany lalaina io misy ifandraisany amin'ny sisy ifandraisany tompoko dia tena hoe tany teo soavina tapo-tanàna io angamba izy avanao baolina teo tamin'ny mbola fahatany rany dia hatramin'izay mbola terrain foana izy nefa vao tamin'ny heritaona tamin'ny janvier 2024 teo dia hoe misy tompony ny terrain dia tsy ahoany tsy ahoany eo dia fa nasaina ny terrain nefa zany ny terrain tokana ho iaho sady felam-bolo sy ny sisa dia amin'ny tena mahatompona andraikitra ny tena misy toerana malalaka zay efa tamin'izany fotoana zany nameny commune hoe sady nameny région ary mandry izany fotoana zany efa natey foana ny taratasy ny atao taratasy rehetra tsy afaka manao ninona foana ny université raha tsy misy hoe zavatra mipetraka tsara aty amin'ny fananantany dia nampiantso marina tokoa nyvoalaza teo nampiantso olona vitsivitsy ingamba olona ray sy roa no nalaitsika fandraisam-be teo ary eto ihany koa izy mirahalahy fa maro ngamba misy any amin'ny hoe olona teo amin'ny ampolo raha tsy tena hoe roapolo latsaka kely teo natsoina empolo ary ny akamaroan'izay dia natsoina indrindra fa tananao an'le terrain dia tena fanarahana mihitsy ary tena hoe fanarahana ary mifampitsofana rano ary tia ngamba zavatra tsy voalaza teo fa anisan'ny zavatra anankiray fanekena hoe ny zanakitsika izay afaka baka eto be faritra ary nanajary teto dia eto professeur zay solitena ny université maimai-poana mandoa droit fotsiny dia maimai-poana ny fidiran'ny zanakitsika eo hianatra amin'ny université ary tamin'izany fotoana zany mahafaly anany milaza fa raha tamin'ny 2014 2015 gamba mbola tsy nisy zanaky ny be faritra tonga teo fa tamin'ity 2017 2018 dia nisy zanaky be faritra efatra zay tonga ny soratra anarana teny université araka ny fanarahana professeur dia zay ka eto zany dia teny hoe
mety olona ray fotsiny resantsika iny fa raha misy faniriko mba hoe nisy olona maromaro a fa zao nga mantsara suitantsika hoe no ny fisian'le terrain zany a dia akizy a zay mpanala BPC tamin'iny taona iny na mpanala baka tamin'iny taona iny a dia sika ho amin'ny miarina rivo ary akizy mananjatony zany amina roanjatony ary zay nisorako be dehibe mbola eto za mamerina fisaorana amin'ireny olona zay afaka mifampiraharaha reny a ary tsisy raorao mihitsy ny lahatra zareo fa dia mifampiraharaha tsotra fotsiny a dia hoy za hoe isorako be dehibe zareo tena manana fitiavan-tanindrazana. Professeur efa nisy ihany a ny fampiresahana tany aminareo a mbola misy ny olana matoa ny fampiresaka taty aminay izy ireo a matoa nisy olana ataontsika hoe raha olona enimpolo ny teo misy olona folo zany tao mbola manana olana ohatran'izany andriamatoa Ramiada Son Jean-Claude sy ilay ramatoa anankiroa izy teo sa telo a afaka mahita vahaolana ve isika tompoko a ahafahana mijery a izay fanampiana sy tsy fifanjinjana izay satria samy tompo tanindrazana ihany ianareo. Ty anankiray ty a nefa mifampilazako teo hoe ary mbola ambarako eto zany a reniny rehetratra zay mare a ao amin'ny université a dia misy a fandraisana anjara 10 mihetsy isa-taona zany. Marina fa université publique ilay izy a fa tahaka ny misy université ohatran'izany a vao misokatra dia tsy maintsy misy zany a fandraisana anjara 10 mihetsy a isa-taona ary ny ao anatin'ny telo taona zany a dia malany satria tsy ny hatramin'ny licence ihany fa misy master ihany keo ao a mahatratratra ny amin'ny 10 mihetsy sy ray tapitrisa zany satria 10 mihetsy ray taona roa taona ray tapitrisa telo taona 10 mihetsy ray tapitrisa zay zany a afa maimaimpona am'le zay ho azon'ny mpianatra eo zany faharovana rakaraka an'izay afa nyteny tamin-drareo a fa raha io tany io ange raha tany atao hoe ampahany atao hoe firiara raha ino ifampizarantsika ny fampizaranareo amin'ny taranaka ny arinany a dia raha amin'izao fotoana zao nareo roa zanakareo a afaka folo taona iny a lasa tsy fantatra hoe miteraka 10 dia fampizarana folo a nefa kosa raha ny zanakitsika zay zanakitsika zay mianatra fianaranao ka mahazo lisansi somatsara ary zay mihitsy nefa nytenenina hoe fa zanaky be faritra ihany ange manana an'izay tombon'izay e fa ny ankizy a avany analavory a ny ankizy misy ankizy avy amin'ny vavatenina ao a misy ankizy avy amin'ny mananjary ao a misy tsy teny hoe avy amin'ny bongilaka avy amin'ny faratsio a fa reny a dia mandoa 10 mihetsy isa-taona daholo dia za hoe farany zany tiako tenenina hoy za hoe ndao ary manana lisansi nareo ary atao zay diavanasa avonareo a mandray zanakareo zany satria tena hoe ezahana priorisena mihitsy zany zay amma hoe tokony isy tamberina ho am'ireo zanakireo a raha atao hoe mandray eo amin'ny firy zany telo etsy na hoe efatretsy eo zany vao manomboka mahazo diplôma zanakareo ampiandohana itreto fa raha mandray 10 mihetsy izy zany a afaka herintaona dia efa 10 tapitrisa dia afaka folo taona dia efa firy dia jereo an'izay a le tombony ary zavatra zay a mampana be zany zay ny tokony jerena ary tsika mijery lavitra satria matoa firenena mandroso dia noho ny tanora amin'izao fotoana izao ary ireny tanora ireny a mame valom-babena rehefa avao a ho an'ny ray aman-dreny a zay azo lazaina hoe lany mondrokely mandra-piandran'izay asa sy fandalinana eny amin'ny ambaratonga ambony zay andriamatoa professeur inona no hoanin'izy ireo inona ny iveloman'izy ireo satria tsy maintsy mivelona tsy maintsy misakafo tsy maintsy mihinana satria tsika dia natao a ihinana mba ho velona fa tsy velona mba hihinana marina zany ramatoa ary araka ny lazaiko teo hoe ngamby iny a mety arakaraky ny habean'le toerana lizy a dia nisy a ohatrany hoe fandaminana ohatran'izay fa etsy an-danin'izay a miezaka zany mifampiraharaha eo amin'ny manodidina ihany koa hoe aiza misy toerana mety hoe sans en contrepartie an'izay zany raha marimarina koa fa ny teny tamin'ny voalohany zany dia arak'izay hoe nisy fotoana ohatra zany miteny ohatra misy ihany koa ngo fikambanana ohatra fikambanana mamboly bambo teo amin'le toerany dia fa nyteny mifanaraka tamin-drareo zay hoe zao a amena ohatran'izao nareo a dia ohatran'izay ihany hoe taranak'ireo olondreo dia eo a fa rehefa vao a mijery toerana hafa zany fandaminana ny lehibe amin'ny fokotany zany na mera zay afandrareo manao an'izany azy zany alohan'ny anohizana ny ady hevitra andriamatoa Ramiada Son Jean-Claude vonina ny fandamina sy fampiraharaha amin'ny université ve ianareo zay ataontsika hoe somary sahirana ihany amin'ny fiatrehana an'ilay izy misaotra na amin'ny fitenenana eo amin'ilay fifandaminana mety aly fifandaminana nefa ny raha tsy mahita tany ansoina an'ilay tany zay dia zary ny tany hinananay aparan'izay satria tsy manana tany mba hivelomina raha tsy io zahay tompoko
Malaga. Sotranao Ramatoa Rakotondrazanany Noroanta Emilda. Ianareo ao amin'ny fananantany efa nisy hoe tompoko ny prescription acquisitive nataon'ireo olon'ireo sa mbola tsisy mihitsy satria raha fitarainana nataony dia efa nanao fangatahana tany efatry ny ela izy ireo fa taty aoriana vao nisy olona na ny université zany na ilay voalaza teo fa namaritra ny terrain ao Soavinandriana dia nahazo avy hatrany fa izy ireo adintsika ny nazahoany tany. Ahoana tompoko ny mikasika izay? Sotra bitsaka nanome fitenena dia falignaраbatsika rehetra eto amin'ny plateau dia falignaraba ihany koa ny mpijery ny fahitalavitra viva. Raha ny fahazahoako ny resaka teo aloha zany dia hoe resaka tany nisoratra amin'ny colon izy io no lasa nisy olana satria efa nisy olona ny occupé dia avy eo niditra ny université. Ny tiako marihana voalohany aloha zany dia hoe ny tany misoratra amin'ny colon dia tsy tany hoe manana statut particulier izy io fa tena hoe tany izay voafehan'ny lalàna le atao hoe ordonnance 646 zay izay mifehy ny propriété privée titré. Dia ny zavatra azo atao amin'izy io zany hoe azo atao ny transfert à l'état hoe averina fanjakana le tany. Azo atao ihany koa ny manao prescription acquisitive izay niresahanao teo misy ihany koa ny hoe expropriation azo atao amin'io raha ilain'ny fanjakana ny tany dia ny resaka mutation koa zany hoe mifindra tompo amin'ny olon-kafa zany. Izay zany ny procédure azo atao amin'izy io. Afaka zavainao kely hoe natao hoe prescription acquisitive raha zavaina tsotsotra mantsy natao hoe prescription acquisitive dia ny hoe ilay olana najary ny tany nandritra ny fotoana maro 20 taona raha kely indrindra raha voalazany lalàna dia afaka mangataka izany eny anivon'ny birao misahana ny fananantany mba ho lasa misoratra aminy araka ilay tany no ajariany. Zay ngamba raha atao tsotsotra sy mazavazava natao hoe prescription acquisitive. Ya, ny prescription acquisitive zany dia izay indrindra hoe occupation nataon'olona eo amina tany izay efa hoe misoratra amin'ny olon-kafa fa tsy misoratra amin'ny olona izay mpanajary fa olon-kafa no misoratra azy dia 20 taona nanajary teo hatramin'ny hoe date d'inscription moa zany izay no tena hoe point de départ an'ilay izy date d'inscription amin'ny boky tany zany. Dia misy procédure atao eny anivon'ny fitsarana dia ny fitsarana no maniraka ny anivon'ny domaine manao ny fitsiriana karaha vitsy zay dia anjaran'ny fitsarana manapa-kevitra hoe omena n'ilay mangataka ve ilay tany raha ohatra hoe feno ny fepetra rehetra tamin'ny fanajariana. Fa raha ny fahazahoako ny endry zareo teto angamba ny ohatrany hoe tany mpanjakana le tany tany colon lay tany raha lay fanazavana rehetra teo izay mbola tsy mivadika tany mpanjakana ilay izy fa efa nisy ny fangatahana na natao ny université na natao ny olona teo an-toerana saingy ny taty aoriana no nahazo an'ilay toerana mialoha zany noho zareo izay efa nisy hatramin'ny 80 taona hoy ilay Ramatoa teo na izy moa dia efa niteny fa efa 70 taona hoy izy ankehitriny Andriamatoa Rabearso Alfred ary izy no isan'ny nanajary sy efa manana tany amin'io. Fanontaniana tompoko tsara zavainareo kely avy eo amin'ny fananantany satria olana lehibe eto amin'ny firenena ankehitriny ireo resaka hoe tany ny colon ireo. Fanontaniana tompoko raha amin'ny anaran'ny voalazan'zareo teo hoe vazaha zany hoe tsy teratany malagasy ireo olon'ireo nefa manana ny titre dia mbola azo heverinao tena tompony tany hoe tompoko reny olona reny ohatra ireto teneniko anao izay tena mahavariana ary mahatsikaiky dia nietsy amin'ny rond-point etsy tany mena tompoko dia milaza fa tany colon izy io ary misy taranana ankehitriny mangataka izany nefa izy io dia efa voalaza angamba fa ilain'ny fanjakana natratrany hoe utilité publique. Ka fanontaniana manao ahoana ny fipetraka izany tany amin'ny anaran'ny olona tsy teratany malagasy izany izay taona tamin'ny taona 1970 mialohan'ny fahazahoana ny fahaleovantena no misoratra tamin'ireo olon'ireo. Ya, raha ohatra moa zany ka hoe misoratra amin'ny colon le tany ohatra hoe avant 1960 ka raha misy aty aoriana afaka raisina foana raha misy hoe mutation par décès mandeha amin'izy io. Ny étranger zany ny vazaha les acquisitions les mividy ny tsy azony atao amin'izao fa ny mutation par décès zany mandeha foana ao anatin'io. Izay ny fandehan'ny resaka ny fanontaniana apetrako aminao nisy lalàna taty aoriana
izay nanome karazana tombonjo ho an'izay olona mipetraka eo amin'ilay toerana nanajary aiza ho aiza mipetraka izy io raha mifahazoako an'ilay lalàna talohan'ny taona 2014 izy io zany hoe tany amin'ny talohan'izay zany hoe raha izay lalàna izay ny fotorana manome zo an'ilay tantsaha izay nanajary mipetraka eo ilay izy tsy hita sotra ao anatin'ilay fikarohana vahaolana amin'izao fotoana ve izay lalàna izay ia nytiako antanina amin'ny professeur fotsiny hoe tamin'ny anareo nametraka dossier ve tamin'ny fanjakana lay misoratra amin'ny fanjakana lay tany sa misoratra amin'izy taminareo nanao demande mazava le teny teo soratra amin'ny colon fa tsara marina zany le Kera Maria mahazo amin'ny misy arabe zany eo ampovoany dia misy ny aty ambony roatra zany hoe mandeha misy aty ambony ambonin'ny arabe dia misy aty ambanin'ny arabe reny ambanin'ny arabe reny olona efa misy mipetraka efa misy mpamboly reny tsy kitihana ntsony ary efa mazava be zay fa le aty ambony zay nisy voly vitsivitsy teo vitsivitsy maromaro reny no kitihana fa ito zany tenke mikasika an'izay fa afaka mono kely avera mety amin'ny zao vina ho avy zao dia fa izy amin'ny olana amin'ny faritra Itansy mantsy dia tsy fahampiana orinasa tsy fahampiana orinasa ho an'ny tanora tsy fahampiana herinaratra satria ny jiro any dia atao hoe aty amin'ny farany Jirama ohatra zany hoe tonga eo Manasy Jirama dia tapitra ary amin'izao fotoana izao amin'ny université misy tetikasa ananganana champ de panneau solaire 5 mégawatt efa ho avy amin'izao fotoana izao amin'izao fanjakana misy amin'izao fotoana izao misy ihany koa ananganana trano ho an'ny mpianatra résidence universitaire zany rehetra zany raha teny zao ohatra hoe tamin'le terrain teo ke olona manodidina teny ihany nentina nanao an'le terrain sarety zany hoe tena ohatran'ny hitsinjovana an'le mponina manodidina te zany sady efa nisy somary hoe nangaviana reo tamin'ny taniny contrepartie an'izay natao main d'œuvre izy sarety sy angady isan'andro nandritra ny rovolana ary tena ny akabeazan'ny olona faly daholo tahaka an'izany koa zao raha ho avy le panneau solaire marina fa isy orinasa goavana ho avy eo fa main d'œuvre rehetra amin'izany dia olona zany efa ifanarana teraka asa avy hatrany mihitsy professeur misy zo tokony mba tsinjovina satria raha pitso raha afakapitso misy olona mpanambola zato tonga eto Madagasikara lasany Madagasikara ho aiza zany le malagasy na amin'ny resaka famokarana eo na amin'ny resaka akapobeny eo amin'ny tontolon'ny fiainana havanandro tiako tenena zany hoe eo le fampandrosoana izay handraindrainy rehetra fa eo ihany koa le maha olona satria raha pitso raha afaka pitso tena okindrindrina nge Madagasikara fa iza no hisitraka an'izay zay zany tiako mba lalatsaina hoe hitondrano fanazavana satria le fampandrosoana ekena manaiky an'izany rehetra ary tsisy mandahan'izay fa lay akony zay any Amerika zao raha ndray ohatritsika ny tena tompotany any Amerika nge lasa eny tsisiny fa ny mpanambola sy ny mpandraraha ary tena mandroso mihitsy Amerika ka anahaka an'izay tsika ave ny tanjona sa mba le mahaolona no isan'ny nomena hasina sy lanja eto amin'ilay firenetsika marina mihitsy zany teninao zany ary matoa atsangana zany projet zany projet PPP zany miaraka amin'ny fitara-panjakana zany hoe tsy mipetrapetraka ary amin'ny fanjakana ny tena hoe anisany manaiky ametrahana an'le izy ary zany jiro zany sady anamafy ny puissance ny Jirama zany no anazava neny amin'ny manodidina ihany koa zany hoe isitraka an'izany zavatra zany isitraka an'izany zany ny eny amin'ny manodidina akoatra n'le asa hoy hoe tena hoe amena fampandrosoana eo ihany fa tena amena tombony be mihitsy hitondra fahazavana niteraka asa ho an'le zanakitsika eny safidy ange no mipetraka hoe hijanona amin'izao fambolena tsotra zao foana avetsika sa hoe mba ny zanakitsika kely ao ariana marina voalasanao teo hoe aiza mandra-pahatonga an'izay ary ho aiza zareo mandra-pahatonga an'izay betsaka nitsinjo vonjomaika ahafahandrareo manateraka hoy teny teo hoe le karazana asa main d'œuvre rehetra ohatra dia efa voafaritra tsara fa zay azony atao asa tanana sy ohatran'izany dia efa poneny amintsika ny olona manodidina eny zany ary ny orinasa zay hipetraka eny dia tena hoe tsy marina fa ny orinasa vahiny no mitondra an'le izy fa kosa dia divana varotra mihitsy hoe tsy maintsy ny zanaky ny eny aloha misitraka voalohany indrindra amin'ny zavatra mitranga eny ka isan'ny mbola tsara hoe alohan'ny andraisanao fitenenana satria efa mampiakarintsika indreny avy any Ampala rehefa vita kely ny ady hevitra
isan'ny olana anankiray tompoko apetraky ny olana amin'izao fotoana izao dia ny hoe inona zany ny velomanay akoatra n'ilay asa izay ho aterak'ilay fampandrosoana izay tsara tokoa ao amin'ny faritra inona zany tompokoa ny mba azonareo anampiana azy ireo satria inona ny velomany firy ny zanakao zao ankehitriny Andriamatoa Andriamiatson Jean Claude efatra ny zanany mbola kely taona angambany ankamaroany ataovaka akaiky micro 5 taona kely indrindra 5 taona kely indrindra mbola ao lavitra ezaka zany professeur vao tonga any amin'ny université mbola misy eo amin'ny 5 taona raha kely indrindra ahoana tompokoa ny fomba ifampitsinjovana satria nareo samy tompo tandrazana ny soavinandrindra zay ihany koa moa ny antony amin'ny fandaharantsika ny hoe ny zony tsirairay ny tsara ho fantatra manodidina ny tsara ifampiresanareo eny anivony fiarahamonina eny marina zany ka ary misy ange fampanantonany gamba zay raha misy enimpolo ny anisan'ny voakasika teo gamba santionany hoe enao na roa na telo zay ny hoe sisa tsy voaresaka fa ny akabiazan'ireo enimpolo reo dia fa voaresaka ny akabiazana ary eto zany dia mbola miteny andrareo hoe ary zay nge vao io zografre teo tamin'ny larbia mbola mifampiantso nge tamin'izay ary niteny izy hoe reto professeur misy olona ohatran'izao reto mba tsinjovy mba jereo ary nandraiky somantsara tamin'izay ka hoy za hoe tsy maintsy marina zany misy ny accompagnement ny amin'ireny ary dia fa fampirarahana efa misy foany ary eto ngamba izy fantatra afaka namafy an'izay rehefa voalazany teo ihany Andriamatoa Raberto Alfred sotrao menaka amin'ny fitenenana le programme professeur no tsara fa ny zavatra anankiray nampiahiahana vahoaka dia ity mahitsy be mihitsy no fanazavaka azy eto tsy mba nisy hoa fampiresany ataleroloha tany fa efa ty amin'ny dernier moment vao nisy zao fa ny zavatra anankiray problème misy efa nantodoroa azy eto amin'ny tompon miarinarivo Russie dia ao le dossier bloqué ny avaradana araka voalazao ny Andriamatoa professeur atao zany tavavoaka fa ny anay ety tsy mindala zay alefa ny université zany tsy tavavoaka mpika tongoavana dia zao tomy commune araiky amin'ny 20 taona ary mahafantatra le programme 10 hectares ho an'ny anaovana ny université tany mangazoko mihitsy ny natolotro meko azy famparatra ty tsisy problème fa le ty ambadika zay zany satria itorano zany dia misy toy zao fa le rivo sonkotany atsikely ambany tany miaraka matambary le biby nosotany reo zany no anatin'ny Kera Maria 2 ka le faly rivo zany amty mitazony andrefana zany an'le mponina torana miaraka amiko ariky le volaza le olona atao amin'ny sary teo reny fa tiako atongavana fotsiny professeur dia niatsona raha ataoko mazava etapabe maso zao resako zao tsy misy akalafirafa raha tonga dia mahitsy sala fivava tsy atao hoe amely anao na salamdrany nitrena fa mampazava an'le zavatra satria tsika voalaza mipiraka azy tsika ihany tsika ary olona miray tandrana tsika dia tokony ifanasa tokony ifamevonatra zay ny tedaviko zay nefa moa tsy nisy afa zao tsika menaka aby vao faratra taveto no ohatran'izay zany dia mangataka zany zay farito ny anao na isainao amarina taloha mba tsy ifanaikitaingina le dossier tsika satria ny anao asana efa vidina tia tany arivo aty nareo moa aty an'reny vohatra aty zay mba vohatra fa ny agatahako dia hoe ny anay dossier fa maty amin'ny domaine ato amin'ny topo miara arivo dia bloqué ao vao tamin'ny rano zao nanontany tao amin'ny domaine atao dia mbola tsy mbola tonga aty ny anareo mbola faniny amin'ny anzaro amin'ny université dia eo zay le problème nefa dossier fa Alfred fanontaniana kely antaniko anao eto raha ny voasoratra tao anatin'ny reçu hitako dia tamin'ny taona 12 ianareo no nanao ny fangatana 17 ary 18 tsy nanao mihitsy hoe tompoka ianareo tao anatin'izay 10 taona izay jereo tsara fa nisy fa io zany satria fa hatrambesy nambola dia jereo tsara fa misy tamin'ny taona 10 zany natramin'ny tenako zao nanaovana le taratasy fangatana ato anatin'ny tigna mba ratsy atao bify naovana azy dia avoana mpankaratan'ny amin'ny domaine satria le izy zany bify tsy mbola raha tany mpanjakana zany tsy mety amin'ny tany koloha tsy mety fa tsy mety aty amin'ny domaine ihany vao mety zay nanaovany ny fangatany iny fa le amin'ny zareo zany miaraka zany zay nanao fangatany niarakaraka zany niarakaraka zay satria ramizay zay laminy satria le izy ihany fantatra tsara zay mba atao amin'ny commune ihany fa hoe raisy ny fanjakana tana zany ny tany koloha dia izy tonga dia teo zany zay no donc tanantsika sao dia voafako ny olona ka nalasa ny etrendre dia hoe 10 hectare toena nisy le problème ray vahoaka
ka rehefa ento moa falazavana satria 10 hectara nankatany ary tsy 10 hectara fa lemalema tao zany efa napetraka hoe mba ho azy anaovana ny fampandrosoana le fotodrafitrasa zany hoe vonana anaiky ilay fampandrosoana zany ianareo vono zay raha fahatle farikina le anaovana faritry ny teremeka mitsinanina tena vono zay ary tena efa misy izy ankoatra le mba nampianara anaovana ny fotodrafitrasa akintsika amin'ny fahendreniny ao amin'ny fananantany zany a ny fijerena manokana ny olona ny tantsaha satria tsisy manda fampandrosoana eto raha ny zavatra eno na ny andana ny ankirany a fa mijery ny fitsinjovana azy ireo a ny tantsaha mijery ihany koa ny fampandrosoana tiany hoentina ny avy eo amin'ny université isaorany ianareo tompoko amena toerana ianareo fa horaisintsika indray ny vahintsika manaraka fa mialohan'izany a dia andeha anaraka vetivety a ny dokam-barotra ny BIMTT izay tsara ny manamarika fa ny BIMTT dia isan'ireo ataontsika hoe parrainé an'ity fandaharana ity izy ireo no isan'ny karakara ihany koa ireo tantsaha sy ireo olona manana ny olana ara-tany eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny mialoha izany dia atsointsika avy hatrany aloha ry zareo avy ao Ampala Hamilton Pierre sy Randrena Soul Robert ary ry zareo avy ao amin'ny coordonnateur national ny SIF sy Ramatoa Voniarlan Torazafy Mahatratra mpanao fikaroana momba fananantany ao amin'ny faritra Itasy andeha ho arahantsika vetivety ary ny spot ny BIMTT mialohan'ny andraisan'izy ireo fitenenana. Itodika ato aminareo ao amin'ny firaisamoam-pirenena sy mpanao fikaroana satria ny adihevitra tapany voalohany teo dia nifantoka bebe koa amin'ity raharaha any amin'ny faritra Itasy ity mbola hitondra fanampanazavana moa le tantsaha avany fa ho anareo ao amin'ny fikaroana sy ny firaisamoam-pirenena raha ny zavanisy teto Madagasikara dia isan'ny fanohitra ny fijoroan'ny olona tamin'ny fotoan'andro ny amin'ny hoe ny ohitra ho amin'ny fanosehana na fanakifihana ny mpanjanantany ity resaka tany ity raha sahala amin'ireo le hoe tany amin'ny concession tany amin'ny faritra Tsimotsinanana na ny tany amin'ny faritra Atsinanana dia ny endry zareo zany fahaleovantena zany dia hoe verina aminay ny tany izay tany-ndrazanay nefa nambolena kafe na ohatr'izany ny agatahana aminareo dia hoe mba hitondra fanazavana ho an'ny mpanaraka ny fandaharana ny amin'ny hoe inona marina moa zany ny tena endrika isehoana izay hoe tany ny mpanjanaka na tany ny voanjo zay satria ny sapana raha fananantany izay nijoro tany amin'ny 7,700 na 5,700 dia natao indrindra mba hiaro ny tombontsoan'ireo voanjo ireo lasa ny tanyntsika taty aoriana inona ny toyan'ny raharaha rehefa lasa izy ireo. Raha ho an'ny faritra Itasy zay zany zao no tena niresahana teto ny fomba ny idiran'ny olona teo amin'ny tany colon noho izay voalazan'Andriamatoa Soava teo zay hoe lasa ny vazam-panjanantany tamin'ny 1960 fa raha ny tena marina tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ny 1972 no tena nandeha ny hoe atsika daholo amin'izay zany ny tany na atsika ny sandry hatramin'izay efa lasa ny vazaha atsika na ny engin na ny usine na zay rehetrarehetra cité trasy navelan'ny vazaha tamin'ny année 72 tany zany ny tena naoraka be izay resaka izay hoe atsika daholo amin'izay fa lasa ny vazaha iny zany dia ny zavatra hita maso zany hoe le miditra direct eny amin'ilay tany no vitan'ny olona ary ny tany rehetra ny soratra tamin'ny voanjo raha ho an'ny faritra Itasy manokana mba tsy ilazako hoe 100 isan-jato dia any ho any amin'ny 5,7 isan-jato zany tsy misy le olona tompony ara-taratasy mihitsy no mipetraka ao fa olona nitsofoka tamin'ny alalan'iny tononkira iny hoe atsika daholo ny tany zay zany fa nefa ny ara-taratasy
dia araka ny efa tsikarintsika tamin'ny adevitra rehetra nandeha teo vitsy ny olona zany mariska mikarakara ny ara-taratasy fa faly fotsiny amin'le ara-tosika ara-politika tosika tamin'ny rivotra nitsoka teto Madagasikara ary faly amin'le hoe manajary dia efa mahavazaha zay moa efa niala teto Madagasikara dia mihevitra zany ny tantsaha izay diso hevitra ihany ny eritreritra fa rehefa mamboly sy manamainty amin'ny laliny tany dia lasa no azy le tany ny ara-taratasy nefa ary mbola tsy miova fa mbola ilay tompony ara-taratasy foana fa ifandimbiasana moa ny fitenenana eto dia toizantsika hoe inona kay ny tokony nataon'reto tantsaha reto mba hisorohana n'izao olana izao efa firy taona ela be ateoriana ny fahaleovan-tena zao zany vao tena manomboka hoe resahana amin'izay le tany misoratra amin'ny mpanjana. Monsieur Parson. Ino tompo mahakasika ny tany nisoratana tamin'ny andron'ny fanjanahantany moa no resaka raha ny tantara angamba no tsara no mietrahana azy satria araka ny voalazako teto tamin'ny heriny dia ny hoe ny antom-pisiny ny domaine sy ny topo izay nitsangana tany amin'ny 20 mars 1970 dia entina anjanaka ny Madagasikara. Io ny tena fitaovana akan'le tany ahafahany mpanjanaka mametraka voanjo akan'le tany. Raha tamin'izany fotoan'izany ny tantara dia milaza fa sy ny zava-nisy namoraina ny fahazahoan'ny voanjo tany. Tsy natao an'ny malagasy tany amboalohany ny fahazahoana taratasy tany raha miteny mantsy ny namako atao kaikoko ato hoe tsy malaina ny olona efa any aparatiko ny iraisana mihitsy le fahalainana satria nampidirina atao amintsika fa tsy natao amin'ny malagasy io. Raha nandeha ny fahaleovan-tena tany amin'ny 1970 izy mbola saritsara ny izy matombo resaka 72 vao tena mivoaka satria izay fitakiana dia mbola somary ataontsika hoe fanjanahantany amin'ny endriny vaovao ny 80 ka hatramin'ny 270 fa kosa ny voalaza ao anatin'ny lalàna dia hoe any malagasy ny tany fa tamin'ny 72 dia nitaky ary namoaka an'izany moa ny ataontsika hoe ny gouvernement de transition ny tompokolahy général Ramanatsoa tamin'ny 74-021 ohatra dia ny transfert à l'État pour abus de droit de propriété amin'ny tany mihoatra ny 10 hectares tany amin'ny tany any ambanivohitra. Fa ny zavatra tiana hotsindriana dia mikasika ny hoe fahaleovan-tena dia nisy ny accord de coopération izay nahagaga rehefa nijerena taty aoriana dia tokony tao anatin'ny accord de coopération io no hoe ny tany rehetrarehetra voasoratra tamin'ny voanjo satria efa naleo tenitsika tamin'ny résolution 1514 ny assemblée générale tamin'ny 1960 ny fanjanahantany amin'ny endriny rehetrarehetra dia tokony hofoanana dia tsy hitsy zany tamin'ny accord de coopération tamin'ny 75 fa trano ny Tsirabe ny tanina renina zany naverina fa tokony nisy accord de principe atao hoe izay tany rehetrarehetra tsy nisy zany. Ny adevitra teoriana koa mbola misy tahotra amin'ny famerenana an'izany satria ny zavatra hita amin'ny maso matetika tsy reniny matanjaka fa tiany ivelany. Anisan'ny profo anankiray amin'izany dia vao tsy ela vao tamin'ny herintaona dia any anatin'ny site web ny Sénat frantsay dia misy citoyen frantsay mandefa amin'ny président Sénat any France hoe ny taninay any Madagasikara tany dadabe anay tsy averina dia mamaly ny président Sénat miteny hoe andraso fa ny gouvernement efa nitenenina hikarakara n'izany tanyntsika izany manome tsindrim-paingotra ny gouvernement mba handona ny ampo amin'ilay fitiavan-tanindrazana fa tena zavatra tokony hojerena io. Ny fiarahamonim-pirenena efa niady tamin'ny 2014 tamin'ny fanovana politika fananantany ao anatin'ny décision anankiray ao anatin'io lettre de politique io dia milaza fa ny tany fipetrahan'ny olona eo amin'ny toerana efa vitan'ny colon dia voasoratra amin'ny colon dia tokony soratana zay le décision politique fa ny any amin'ny resaka juridika zavatra hafa ny tany hoe transfert à l'État zay ahiahinay le transfert à l'État mety olo-kafa indray no ahazo azy fa tsy le olona manajary eo amin'ny toerana resaka ohatrohatr'izay zany ndray iverena kely le resaka université teo tsy ny zavatra tsapako dia tena ny fototry ny olana dia ny fitenenan'ny commune hoe ry misy tany malalaka rehefa tsy tanin'ny commune izy tsy tokony hiteny an'izay izy raha manana schéma d'aménagement communal izy dia afaka miteny hoe afaka anaovany ity raha ny zonina ao anatin'ny schéma d'aménagement fa raha any amin'ny droit de propriété izy tokony ny jery aloha izy tany amin'ny archive ny domaine tany amin'ny plan de repérage tany amin'ny livre foncier hoe anisy ary raha vao miteny hoe terrain colonial terrain azafady fa tsy fitenenina terrain colonial terrain
misoratra tamin'ny voanjo mazava loatra fa tsady tsy pouvoiran'ny domaine zany tsy pouvoiran'ny commune fa pouvoiran'ny fitsarana afa-tsy le hoe transfert à l'état angambany dia mangataka le olona anao an'izay ka mifamaofao be le izy fa ny azo tenenina fotsiny le resaka tany misoratra amin'ny voanjo dia tsy ara-drariny io fa tokony averina ary ny lalàna naporisika amin'ny malagasy ana hipetraka amin'ny tany sy hanajara ny tany ka tsy diso mihitsy le olona raha mipetraka teo fa manahirana dia izao ay ve rehefa mifanjakana mila vetivetika le izy dia ho azo fa le olona hipetraka eo amin'le toerana ohatra no sarotra vao mahazo n'le izy ary ny manahirana dia itya izay nandalo université ary tsy mitsipaka mihitsy nisy ny université fa fampandrosoana ny ilaina l'État ve sa prescription acquisitive ve les prescriptions acquisitive koa nidosony ny tatiorina ny lalàna raha ny any amin'ny tribunal fa raha ny exposé de motif an'le ordonnance 60-146 tamin'ny 3 octobre 1960 dia mazava io dia fanaovana mutation amin'le tompony ihany fa niova moa izy tatiorina hoe raha olona mpiavana tsy azo atao mahazo hoe misy roim-pihavanana fa raha ny exposé de motif dia hoe tsy navita nanao mutation ela be le olona dia niova zany izy hatrany zany tokony misy zavatra jerena hatrany amin'ny fakany tsy maintsy iresaka ihany isika manodidina an'io fananantany io izay maharitra dia maharitra raha ny olana entiny olona sy ireo mpijery sy ireo tantsaha manerana ny Madagasikara mihitsy manodidina ity resaka fananantany ity fa andeha olo ampiresantsika kely izy ireo avy ao Ampala manahoana tompoko ny ainanareo an'ilay olana satria araky ny fitarainana voarainay ihany koa ary natria ny mpanao gazetanay dia misy ihany koa tany izay an'ny colon ihany koa izy io fa raha nolazaina fa 4 hectare no an'ilay olona dia lasa 900 hectare ankehitriny an'ilay olona ary zay ny tena mampitaraina anareo aleo fa madika kely hoe micro anareo fa trany tsy maheno tsara azafady zay raha fitinina angambany io tantaranapala io dia azo fitinina ohatrany hoe tena sahirana ny vahoaka ao Ampala ao dika hoe vahoaka an'Ampala vahoaka ny Soavina Andriana manontolo mihitsy satria raha ny commune urbaine Soavina Andriana fotsiny jerena efa ny atsasa manila ny vahoaka ny commune urbaine Soavina Andriana no mivelona ao amin'ilay Ampala ohatrany somary ahitsika kely ngamba n'ilay fanazavana teo hoe 4 hectare sy ny 900 hectare lasa tonga tsika dia any manakaikaiky ny famaranana no resahana fa ny ara-tantara ngambany dia hoe tamin'ny taona 2790 tany io dia misoratra tamina colon société commerciale industrielle de l'émirna tamin'izany fotoana zany zany hoe tena société coloniale mihitsy dia rehefa tamin'ny taona 1961 izy dia tsy fantatra zay fomba namindranan'io titre io na varotra io na fandovana io na famiazana io fa dia misoratra amina olona anankiray indray izay mialatsiny afampanajana no itenenana an'izay zavatra izay métis anankiray tamin'ny taona 1961 dia io fa ny asa-pamokarana natao zany dia nitohy foana fa nandritra n'izay fotoana na ny colon azy na tamin'ity namindran'ny colon azy ity dia efa mipetraka namboly teny amin'ny sisiny teny ireo razanay namididina an'io tany famokarana io satria tany mamokatra tany volkanika le toerana sady toerana malalaka be satria tany amin'ny 720 sy 500 hectare le io toerana io ary ndeha ataoko hoe ny sisiny ambony dia efa tafiditra ho amin'ny renivohitry ny district ny Soavina Andriana zany hoe manakaikikaiky ny mponina mihitsy zany lay toerana manakaiky mponina mihitsy fa tsy hoe manakaikikaiky dia taty amin'ny taona 720 dia nisy ex-ministre anankiray nividy an'io tany dia teo kosa dia mazava fa nividy izy
nividy tamin'ilay titre tamin'ny 1961 dia izahay nefa tamin'izany fotoan'izany raha tamin'ny taona 77 efa azo lazaina amin'ny akapobeany a fa efa feno vahoaka ny tany fefa tsy afaka fa tsy nanony sy ampiarinina sy ampamokarantsony a lay tompon'ny titre tamin'ny taona 1977 fantanina mipetraka zany dia hoe fanahoana eo reo mponindreo hatramin'ny taona 77 tonga ny taona 7 zany hoe efa 4 taona zany 7 taona taloha amin'ny 77 efa teo koa reo vahoaka reo a fa ny apahany tany amin'ny sisitsisy ny toerana satria le toerana misy tendrombohatra dia tonga dia hoe esorin'ireo olon'ireo a fa ty olona ity amokatra n'ilay tany saingy kosa ny olona rehefa tratran'izay dia nanangana fikambanana dia tsy nety hiala amin'le tany dia rehefa tsy nety niala amin'le tany ny olona roa taona ihany zany io tompo titre tamin'ny taona 7 io a no afaka namboly tao fa tao aorianan'izay izy a izy koa moa mpitondra fanjakana tsy mipetraka teto atoerana dia ireo mponindreo no namboly tao ankehitriny tsika zany amin'izao fotoan'izao a efa lasa lavitra be le ady satria niotoriana indray ny vahoaka tamin'ny taona 19 nataony ady maika no hoe mialahy ianareo amin'ny toerana io nitory ny tompo titre tamin'ny taona 7 dia rehefa nandeha tany amin'ny fitsarana rio dossier io a dia nilaza ny teo amin'ny ambaratonga voalohany satria ady maika tondrany an'le ady na le hoe tribunal référé androahana vahoaka amina rivony satria misy fianakaviana 213 fianakaviana no mivelona amin'ny toerana ka raha iresakitsika hoe isaky ny fianakaviana raha amin'ny vahoaka malagasy toko eo amin'ny 10 na 15 5 zany mivelona mivantana amin'le toerana ary mivelona kolaka misy collecteur firy misy panneau main d'œuvre firy amin'ny asa fiarinany ambanivohitra dia ilay fitsarana ady maika dia nilaza kosa ny tao amin'ny fitsarana ady maika hoe tsy afaka mitsara ny ady maika nanao déclaration incompétent ny ady maika fa hoe andao hidirana au fond ny ady dia tsy afa-po lay le mpitory dia napakatra cour d'appel dia tsy niambaamba ny cour d'appel nandroaka ny vahoaka dia ny fomba nitoriany azy indray a klasika be satria olona 7 ny tena nominatif atao anatin'le fitoriana fa ny sisa dia nataony hoe ohatra ny anarako raha miljonina Pierre Marcel le consort raha Andrena Sol Robert le consort raha Sampierre le consort le consort zany a tsy nisy anaran'olona mihitsy hatrany am-panombohana fa raha ny tokony izy dia hoe nisy anaran'olona aloha tany am-panombohana fa any aoriana mba tsy verenana zay vao atao e consort dia rehefa expulsé zahay tamin'ny 22 décembre 2017 nanaiky satria ambany lalàna ary vonina ny tena trabony zay ny filaza azy trabony satria zany ianareo amin'izao fotoan'izao dia amin'izao fotoan'izao zany ny ady niazakazaka moa le ady satria zay tena tsy nanaiky hatramin'ny farany mihitsy koa dia azonay le atao hoe pile amin'izao fotoan'izao na le hoe pourvoi dans l'intérieur de la loi zany hoe niaro tsy hoe niaro fa nanantona n'ilay didy fampiarana amin'ny fandroahana anay dia ny zavatra mahagaga tompoka amin'izao fotoan'izao ary vao fitsarana tamin'ny larobe teo mbola nisy fisehoan-javatra tamin'ny 3 août dia taty aoriana taty amin'ny 27 février zahay vita ankety zany hoe le ankety ary tsy tany amin'ny brigade ny Soavinandriana no natao ny ankety fa natao taty amin'ny groupement miarina rivo dia variny zahay ny teny fanjakana ankehitriny dia milaza hoe mpitandro ny filaminana manantona vahoaka
fa agaga zay fa mifanohitra n'izany no ansoavin'andriana any ka etsona amin'ny filoham-pirenena izay matymatesana koa ny nandany azy satria raha nandritra amin'ny propagande ny tena hazava ary nanaitra anay tsy hafaliana ho anay ny hoe ny tany eo ampilatana amin'ny vahoaka dia tsy maintsy hajanona ny vahoaka ary nitondra ako ngezabe tany soavin'andriana reny propagande reny eo amin'ny lafin'izay fandriam-pahalemana izay a misy groupement soavin'andriana fa maninona vahoaka 30 no andry misy brigade eo soavin'andriana fa maninona vahoaka 30 olona atao ankety any amin'ny groupement miarina rivo ny andro fotoatsarotra frais miarina rivo soavin'andriana 10 000 ariary isan'andro 10 mivita ny gendarme dia ny olona verimberiny eo isan'andro hojerentsika olana manaraka indray zay miala tsiny kely a dia rehefa ho diferena teny amin'ny tribunal le olona 30 dia tsy nisy fihainoana indray tao fa tonga dia message navoaka ny tompona andraikitra tao hoe tipiliny ty no Andriamanitra kelinareo tsy nampigadranareo ka manomboko izao ianareo aza mieritreritra mijanona eo amin'ny toeran'io fa tipiliny ty tsy maintsy horesin'reto olonreto ka raha mbola mijanona eo ianareo gadrainay fa mialahy ianareo zao horesantsika manaraka izay satria azo atao hoe fanaparapahefana ihany zany a fa ny resaka aditanitsika ty aloha zany no ndeha ho toizantsika kely andriamatoa Randriana Solo Robert zay ngamba no anaranao teo raha tsy diso fa ameko anao kely ny fanazavana ny amin'ny hoe olanareo akoatra ny efa voalazana andriamatoa Ramiljaune Pierre Marcel teo ny hoe olanareo ao Ampala manodidina io resaka tany io satria raha mazava zany zay ny hoe nisy olona nividy izy io taty aoriana ary olona nividy io dia tsy nanajary ihany koa taty aoriana zany hoe nisy tsy firarahina an'ilay tany ihany koa zany tsy natao hitsaritsika eto fa natao hanazava ihany koa efa misy zany ilay pile azonareo amin'izao fotoana izao ahoana ny fahitanao izay misaotra tompoko na amin'ny fitenenana aombako manana izay teny fiarabana na nataony namana sy mpiteny teo dia misaotra anareo ato amin'ny ny radio Viva mampandrosanay dia ampitiavana koa ny tondranay amin'ny fanazavana amin'ny olana ary taninay ao Ampala io zaho zao 7 taona zao dia efa tao no teraka dia hatramina fahatarako namboly dia tao no velona dia ny ray aman-dreniko tao ihany koa dia ny dadabeako tao fasan-drazana aza mbola ao ary ny tanàna olonay koa mbola ao amin'ny tany io dia ny tena moa efa zay mpamboly zay dia tsy mahafantatra fa dia hoe mandova ndreo tanana ray aman-drenindreo dia mamboly fotsiny no mifantatry ny tena hatramin'izay taty aoriana za moa tamin'ny 88-89 mbola kely tsy dia naharaka tsara fa hoe misy maka ho ny tanitsika ato amin'ity Ampala ty saingy tsy dia naharitra ela moa le olona fa 2 taona fotsiny izy nytao dia lasa dia tsy mbola fantatra tsara ny tantara tamin'izany fa zao 2005 zao dia tonga mihitsy le olona ary nampihatra amin'ny fahefana nananany mihitsy izy tao nampidirany tractera ny tanim-bahoaka fa ny vahoaka kosa niaro satria hoe tanindrazany ty dia narova ny vahoaka ny tractera tsy navela iasa dia nididina ny vahoaka angadin'omby vahoaka manjatony moa zany tonga dia niaro tao dia rehefa aveo lasa ny tractera fa tsy navita ny asa dia zany moa mahatonga ny fitoriana be nahazo amin'ny vahoaka tao lazay ny rehefa vahoaka majeniko rehefa toraka ny tractera ny toriny zay any amin'ny tribunal maro zany ny fitoriana nahazo anay tao ary hatramin'izao mbola misy an'izany fitoriana zany teneny ny président mpitarika anay amin'ny tany izany izay vahoaka nefa ny eo dia mahana fitsipika fa itsika dia tsy manompa olona ao tsy mitabataba tsy manimba zavatr'olona fa ny tanjona dia ny aza hotsika ho ara-dalàna hifindra amintsika tanjontsika hitano izay ambolentsika io misotranao Ramatoa Razafy Mahatratra Voniarlanto ianao dia efa mpanao fikarakarana momba fananantany efa nivoalazanao teo fa ilay olana dia ilay tsy fisian'ny fikarakarana ny tany ny olana hoentin' zareo anefa dia tsy hoe tsy fisian'ny fikarakarana ny tany zany fa tsy fanajarian'ilay tompo tany ny vidin'ny tany tao anatin'ny fotoana maharitra manana zo ve tompoko ireo vahoaka amanjaton'ireo hisitraka n'ilay tany sa tsy mananjo izy ireo mananjo ny vahoaka angataka mananjo angataka nareo fa ny olana zany tsy kahatray
tamin'ny fandinihana ny fiainany fiarahamonina ao faritra itasy fomba fanana tany dia tsy fisiany fahalalana. Zay zany ny olana fototra, ny olana fototra satria mahatonga ny amin'ny teny hoe tsy fisiany fahalalana. Be dia be amin'ny vahoaka zany tsy mahalala akory hoe inona kay izao ny lalàna manan-kery dia inona ny lalàna efa lany daty tsy miatra intsony. Zay zany aloha zany tena teboka ray lehibe voalohany. Inona ny lalàna manan-kery, ahoana ny fomba ataoko raha te hahazo an'ity tany ity sur terrain ianao efa mpamboly fa ao anaty papier ao anaty boky tany eo misy zavatra tokony ataonareo tao fa noho ny tsy fisiany le fahalalana n'le lalàna manan-kery miatra amin'izao fotoana izao na tamin'ny fotoana nidiranareo teo aza dia any zany ny lesoka voalohany. Ny lesoka faharoa koa miresaka zo moa tsika zany atao anatin'ity fandaharana ity. Manana zoko ny vahoaka amin'le fitenenako an'izay hoe inona izao ny lalàna vaovao manan-kery. Manana zo izy ahafantatra hoe inona kay ny karazana tany misy anaty le statut de terre zany satanytany 5 karazany ireo ao amin'ny lalàna manan-kery iainantsika zao dia efa lalàna nivoaka taty aorianan'ny taona 2005 ny makaty ny miatra. 5 karazany izy izy amin'izy 5 le hipetrahantsika dia le sady anton'ity émissiontsika androany ity tany vita titre amin'olon-tsotra ka mbola misy aloha amin'izao zany hoe efa nanomboka tamin'ny 1960 mbola manan-kery nandingana teo amin'ny 2005 mandraka androany dia io le manao prescription acquisitive io. Mila mahay manao an'io zany le olona fa tsy mianona fotsiny amin'ilay mamboly mangazo, mamboly katsaka, manakana tractera, mitazona pancarte fa tokony mikarakara makamy manao prescription acquisitive. Ary mahalala hoe rehefa hanao prescription acquisitive dia any amin'ny tribunal no ale fa tsy any amin'ny commune, tsy dia hoe any amin'ny domaine stopo koa fa maka juridique sy maka plan ihany no atao any dia any amin'ny tribunal no andehanana. Zay zany hitako tena hoe tsy ampy be dia be eo amin'ny fahafantaran'ilay olona hoe karazana satatany inona ke ty hipetrahanay ity dia iza ny birao dodominay raha te hahazo anazy sady ara-taratasy no ara-panajariana eny fotony. Ny zo hitanay koa fa voahosohoso manaraka dia ny zo hahazo fahafampo amin'ny resaka fampandrifahalemana fananatany zany na sécurisation foncière araka ny karazana tany misy anareo avy. Ny resakitsika androano izy dia tany vita titre amin'olon-tsotra zany hoe tany titre borné amin'ny anaran'olon-tsotra. Farafahakeliny zany tsy zareo ampalarery tsy zareo aty amin'ny université rery fa misy eo amin'ny 750 ny tany izay mbola misoratra amina mpanjana tany zany hoe tany teraka teo anelanelany vanim-potoana fanjanahantany no ny foronan'ilay titre sady tsy teratany malagasy no misoratra aminy izay mbola any amin'izao fotoana izao raha angalana certificat de situation juridique ireo dia mbola concession coloniale velona amin'izao tsika amin'ny teny izao 750 isa io le statistique nyteneniko tamin'ny reportage teo dia le 20 ny tsongatsongainay tao anatin'le recherche nataonay fa ny tena statistique globale 9276 hectares amin'izao mbola juridique nationalité étrangère zany hoe mbola amina vazaha ary teraka tao anatin'ny vanim-potoana fanjanahantany. Ireo tany ireo zany dia na ampahafantarina nyreto vahoaka reto hoe mbola manan-kery tokoa ve ary moa ny prescription acquisitive, inona ny sakana tsy azahoan'ny olona prescription acquisitive, inona ny mahatonga an'zareo bloqué atenatena ny dekivy mijanona tsy manohy an'le PA tsony. Fa ankoatran'ireo 9276 hectares ireo ny vahaolana lehibe zany dia ny resaka famindranany tany ho amin'ny anaran'ny vazaha amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy azafady. Ka zay le resaka zo zay mananjo le olona fa tsy fantany iny zoany. Zay zany ny tena olona. Misaotranao izay ihany koa moa no antom-pisin'ny fandaharantsika tahaka izao. Tsara zany ny mampahafantatra antsika fa ho anareo izay manana ny olonan'ny fananantany, ny olonan'ny tany dia misokatra ny adievitra, misokatra ny fifampiresahana eto amin'ny Viva Madagascar amin'ny alalan'ny radio sy ny télévision ahafahantsika mitafa sy midinika ary koa manadiady mahafantatra ny zotsika. Ohatra amin'izany misy fanontaniana izay mino fa ny ampahany dia efa voavaly izy
itony dia azo tamin'ny alalan'ny tambajotra sosialy noho ny compte Facebook nosokafan'ny fandaharana any anatin'ireny tambajotra sosialy ireny. Misy ny fanontaniana no hoe raha tovy tompo ka tsy ao intsony ilay vazam-panjanatany na ny taranany dia miverina amin'ny fanjakana ny tany efa voavaly teo zany a mbola misy ny fiverenany amin'ny fanjakana misy koa tsy mbola miverina amin'ny fanjakana mbola araka ny voalazan'Andray Matora Parson teo dia ny hoe tokony ampiarina ao anatin'ilay accord cadre ireny na anaovana resaka vaovao indray amin'ny hoe famerenana ny tany lasa ny mpanjanaka tany aloha ho an'ny Madagasikara iray manontolo ho an'ny Malagasy. Misy ihany koa fanontaniana tompoko ny hoe misy gardiana apetraka ireo taranak'ilay vazaha eo amin'ny tany amin'ny politaonany maro tsy nandray tamin'ny karama izy azony atao ve ny mangataka izany karama izany amin'ny fanjakana amin'ireo bien ambenany ireo amantaonany ireo. Mbola tantara hafa koa ny amin'izay satria raha toka lasa ny fanjakana ny tany dia afaka mangataka ihany koa izy ilay prescription acquisitive araka ny voalaza teo mety mbola afaka zo maromaro ny tsara hojerena amin'izany ezahanay ny amaly ny fanontaniana. Misy ihany koa ny fangatahana torohevitra ny amin'ny hoe fikarakarana ny tany raha misy ny resaka prélova ka mandaha izany hoentinay ao anatrehany tompon'andraikitra tompoko ireny fanontaniana ireny dia holazaina. Fanontaniana farany hovaliana dia hoe nitovy ny karatany bif sy ny titra efa voalaza tety tompoko tamin'ny fandaharana tamin'ny herin'ny anio fa mitovy ny lanjan'ny karatany sy ny titra eo anatrehan'ny lalàna. Tsy misy mahasamihafa azy tompoko fa mitovy avokoa. Ny karatany ve tompoko dia azo angatahana situation juridika eny tompoko azo angatahana zany eny anivon'ny commune. Izay angambany ny famotinana ireo fanontaniana efa mazava amin'ny ankapobeny ny fanazavana teo fa mbola mitohy fandarantsika ho amin'ny manaraka indray fa tsy ny anohy intsony satria dia efa mihoatra ny fotoana Soavandray Martafika. Misy fetrany moa ny fotoana tokoa Rina Rakotomanga ka ny ady hevitra zay ny fanakalozana sy ny fandaharana teto dia ny fototra be dia be tamin'ireo tany izay teo am-pelatanan'ny voanjo tany amin'ny faritry tasy tany ka niteraka disadisa teo amin'ny mpiaramonina ny mpamboly sy nanajarany tany nandritra ny fotoana nahatra dia zary voahilika nakisaka teo amin'ny toerany satria nisy ny tetikasa zay entina ampandrosoana eo amin'ny lafiny fanabeazana sy fampianarana. Ny ady hevitra dia mbola tsy mifarana araka ny lazainao teo sainga ny fotoana tsy maintsy atsahatra fa ny tohany izy ity dia verina fa ahafahana mandalina kokoa sy mivaofy ny tena votoaty tokony ho fantatry ny rehetra ary tsy mijanona ny tasy ny tany teo am-pelatanan'ny voanjo fa amin'ny faritra maro. Ny fifanakalozana tahaka izao dia ahafahana mamantatra misimisy kokoa ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina sy ny anjara andraikitry ny tsirairay ary iantsoroana didy manokana ny firaisamoam-pirenena amin'ny fitarian-dalana. Ny mponina sy ny vahoaka noho ny tsy fahafantarany loatra ny pitsopitso ny takin'ny lalàna eo amin'ny fanoratana itony tany itony ho amin'ny anarany. Ary ankoatr'izany rehetrany dia nitondra ny akon'ny antsoina hoe fikarohana nataony ny mpanao fikarohana momba itony raha tany itony na metareny taremarika izy teo ny amin'ny hoe mbola misy tany marobe mbola misoratra amin'ny vahiny. Ny avy eo anivon'ny sampanaran'ny fananantany izay misahana ny amin'ny farim-piadidiana avaradrano dia nanoritsotra ihany koa an'ireo tokony ho fantatra manodidina izany fizakantany izany. Ireo raha kapoka ny hevitra zay ny fanakalozana teto everina fa ny anio no tsy maintsy faranana fa ny toyany dia rahana mitrandraka eny ihany. Izay no isaorana antsika rehetra na ny mpandray anjara teto amin'ny fandarana na isika zay mpanaraka ny fandarana tany amin'ny tokantrano rehetra tany amin'ny alakamisy dia raharaha manodidina ny asa sy ny sosialy no ifotoran'ny fandarana ametraka ny manam-pitafa manam-piresaka izay amin'izay andro ny alakamisy indray tsika mioneto misora tompoko.